satria efa lasa kely ny fotoanantsika dia mangataka anankiray aminareo mba hitondra ambavaka an'ity fiofanananjotra tanterahantsika ity. Tobo Andriamanitra Ranazana Andranto, fataonao ny fitiavanao anay, tantananao ny fiainao anay ka hatrazao tetezao indray zay misatra tompony ny tantananao ny tontolo andronay fany andray mivoreto mianatra izay amin'izao tetezao tompo dia ianao ny mpantana amin'ny fahaizana amin'ny saina matsilo ho an'ny mpampianatra tahaka izany koa izay mpianatra izay mpandray tompo ingany mba hitoetra mpianatanay zany mba ho zavatra hitanay ampiasainay miatrika ny tontolo andron'ny fiainanay tompo ary izay rehetra ataonay androany dia ingany mba ho voninahitra ny nananao irery ihany amin'ny an'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ia. Dia maheno ve boketra ve ao? Maheno boketra? Sao dia hanao introduction kely mahakasika ny an'ny se dia avy eo ampasintsika amin'ny Madame Ando ny fitenenana. D'accord are. Miarabantsika rehetra aloha zany manatrika an'ity fiofanana miara-mitombo ity. Dia misaotra manokana ny ekipa ao amin'ny fanoratana eto anivon'ny DSF nasionaly misy an'i Nirsoa dia misy an'i TRR Rakoto mikarakara sy nanomana zao fiofanana zao. Dia misaotra manokana ny Madame Ando nanaiky an-tsitrapoa hifampizara amintsika ny fahalalana izay ananany izay tena tsy voavidy vola fa dia efa alefako melosa ady ny fisaorana sy mifankasitrahana mankasitraka indrindra amin'ny fanoloran-tena ao amin'ny fampandrosoana ny asan'ny soratra eto anivon'ny fikambanana ty eto Madagasikara dia mankasitraka indrindra. Ny anton'izao fiofanana izao dia anatin'ny fiomanantsika amin'ny fampiroboroboana aloha voalohany indrindra ny midily soratra. Ny faharoa manarak'izay dia fampiroboroboantsika ny asa fanoratana gazety satria isika eto Antily eto Madagasikara dia manana ny atao hoe gazety vonona. Dia ao anatin'ny fiomanana ao anatin'izay dia no fangatahany maro hoe aleo asiana ny fiofanana mahakasika ny resaka fanoratana dia ny antso madamy tena henjana be mihitsy tsika hampita fahalalana amintsika dia irenay sa tenainay fobidily fa hitondra vokatsoa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny fanatrehana an'izao fiofanana izao izay mizara anankiroa izy dia misy ny tapany voalohany androany dia ny tapany faharoa moa mbola fandaminantsika amin'ny Madame Ando hoe Robina ny naovantsika anazy fa dia mankasitraka indrindra. Dia omeko anao ngamba Madame Ando ny fanomezana ny rehetra rehetra. Ie dia faly miarabantsika rehetra indray mamerina ny arahaba moa izany izay efa naroso teo dia mankasitraka indrindra anareo koa tamin'ity fanasana ity ferimberina foana moa ilay hoe Madame Ando ety am-panombohana angamba dia tonga dia tsoriko hoe mba tsy hisy ny fifampiafafana eo amintsika dia afaka antsoinareo tsara mihitsy hoe Ando. Dia mankasitraka ho ato tamin'ny fanasana tsy hoe enjana be kosa aloha arak'izay nitenen'ny boketra izay fa azo lazaina hoe manana traikefa mba misy dia traikefa kely ananana dia ho zaraina. Tsy everiko fa tsy hoe formation ampianatra be manahoana ilay izy fa tena partage d'expérience no nomaniko zareo araka io thème sy fangatahana napetrakareo io zany amin'ilay hoe fanatsarana ny gazety efa anananareo. Izay angamba ny fampidirana avy aty amiko dia asa raha misy teny kely avy aminareo alohan'ny tena hoe hanombo antsika azy. Mankasitraka indrindra ihany dia pitaiko amin'ny riso fa mariako fotsiny fa mandeha en live amin'ny YouTube ihany koa ny fiofanantsika. Izany hoe ho antsika rehetra rehetra izay manatrika an'izao formation izao ka
te hamerina hijery na misy hoe tsy mazava kely après dia afaka miditra ary amin'ny chaîne YouTube an'ny Télé Madagasikara dia angamba ameko any hery-soa amin'izay ny fanohizana azy ary. Angamba tsisy resaka lavabe intsony satria efa lasalasa kely ny fotoanantsika fa tonga dia hiditra amin'ny votoatin-dresaka tsika dia hapasoka amin'ny anto izany ny fanazavana sy ny fampiofanana rehetra. Andao ary hanomboka tsika mety mahita ny écran-ako daholo ve nareo? Mahita daholo? Andao ary tsika hanomboka satria arak'izay tenin'ny Irso izay hoe efa somary lasalasa ihany ny fotoana eny am-panazavana eny dia afaka manapaka soamantsara nareo raha ohatra ka hoe misy fanontaniana. Mahita ary se. Ie, misaotra. Raha misy fanontaniana izany nareo eny anelanelana eny dia aza misalasala fa afaka tena manapaka mihitsy nareo mametraka ny fanontaniana. Ny voalohateniko aloha dia faly be tamin'ity fanasanareo ity satria izaho koa dia anisan'ny hoe voataiza tanaty fikambanana mitovy amin'ny skoty ihany fa nilo sy fahazavana ilay izy anaty fiangonana FJKM anankiray izay dia tsapako tsara ilay hoe valeur hoentin'ny fikambanana toy ny skoty sy ny ohatran'izany eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina dia niraisiko hoe anisan'ny engagement ngeza be anankiray izany ny zarany kely mba haiko ao anatin'izao fifampizarantsika izao. Ny manarak'izay dia narisika be ihany koa sady nanohana anahy manokana ilay hoe efa mamoaka gazety nareo kanefa nisafidy an'ilay thème hoe parfaire sa plume. Inona ny anton'izay satria tsampanareo avy hatrany ilay izy izany hoe tsy vitany hoe manoratra mameno pejy fotsiny ny mamoaka gazety fa mampita ihany koa. Mety ho mampita hafatra isika, mampita mitantara zavatra tsy hitan'olona na manazava zavatra tsy azon'ny olona fa indrindrandrindra koa hoe manome mizara mametraka dia tanantsika dia ny asa tanantsika sy ny asa karoka nataontsika ho an'ny mpamaky. Dia hanomboka n'izy ity tsika izany hoe efa fantatro fa efa mpanoratra daholo ny ankamaroanareo fa hiezaka hanatsara tsika araka io thème nataonareo io hoe parfaire sa plume, maîtriser, innover et captiver. Dia raha hanomboka tsika mety efa satria efa mahalala ihany tsika hoe inona ny atao hoe asa fanaovan-gazety. Ny tanjon'ity formation antsika ity aloha dia mety hoe hizara kely aminareo ny bazina journalisme dia ny fomba fanoratana mba hisian'izay hoe fiantraika mivantana amin'ny mpamakizay dia eo ihany koa ny sosikevitra fanatsarana ho an'ny gazety izay efa anananareo. Dia asiantsika tsy hakely ary hoe inona tokoa ny atao hoe journalisme raha ohatra ka ataontsika anaty fintina tsotra tsy teknika be. Ny asa fanaovan-gazety ny fanoratana gazety dia miompana kokoa amin'ny hoe milaza na mitatitra ny marina. Teboka faharoa tadidiana ao anatin'ny hoe mitatitra ny marina io koa dia ny hoe milaza zavatra mazava, mora raisina ary mora azon'ny olona. Ary ny farany dia tokony hampita zavatra na hafatra any amin'ny mpandray. Izany hoe rehefa avy mahazo ny information avy aty amintsika ny olona dia mahavoray izy hoe izao no tena important ao anatin'izay zavatra izay. Raha fitiantsika izany dia milaza na mitatitra ny zavatra marina
amin'ny fomba mazava, tsy miolanolana ary mahaliana. Mba ahafahantsika mahatanteraka an'izay dia reto misy teboka telo zaraiko aminareo. Mila zany isika ao anatin'izay mi-informer na hoe mampahafantatra, mizara information zany manazava ary indrindrandrindra nataoko io teboka fahatelo io hoe mi-inspirer. Izy ity dia tena important be indrindrandrindra ho anareo anivon'ny sampanaty sy fanazavana ny skoto satria ao anatin'ny maha-izy anareo izay hoe mivelatra ho an'ny manodidina izay. Dia anisan'ny fomba anankiray anehoanareo ny mahafitaratra anareo ity hoe inspirer ity. Dia ireo misy exemple kely vitsivitsy nataoko dia hoe mitantara ohatra hoe misy lasy natao ve dia mitantara, afaka mitantara mikasika ana lasy natao. Mety misy fomba nataoko hoe bonne pratique ity fa mety hoe zavatra natao dia tiana ho tantaraina, ho zaraina amin'ireo skoto namantsika. Dia misy ihany koa io hoe mettre en lumière un jeune scout inspirant na hoe maka olona anankiray fitaratra nahazo alain-tahaka dia ho ampahafantaritsika. Ao anatin'ireo karazana ohatra ireo zany dia tsy tokony hivoana mihitsy isika amin'ny hoe zavatra marina no resahantsika ao mazava ny fomba hampitantsika azy ary manome hafatra na manome aingam-panahy ho an'ireo mpamaky atsikitsika. Izay aloha zany ny karazana ohatran'ny hoe famakinana fohifohy mikasika ny hoe journalisme. Asa raha misy manana fanontaniana isika dia hiditra amin'ny teboka faharoa. Raha tsisy manana fanontaniana isika dia hiditra eo amin'ny teboka faharoa indray ahako. Eto indray dia ny ataontsika hoe ny indispensable na ny tsy afa-misaraka amintsika raha hanoratra lahatsoratra an-gazety izany isika dia ireto antsointsika hoe 5W ireto. Taloha dia natao fotsiny hoe 5W izy ity fa rehefa taty aoriana dia miampy an'io hoe H anankiray eo. Inavy izy ireo W voalohany ho na hoe ki na hoe iza. Io dia mety hanondro olona na sampana na toerana mamaly an'izay hoe ki izay. Ny W faharoa dia ny hoe what na hoe inona dia na koa hoe quoi amin'ny teny frantsay. Eto indray ny valiana atao anatin'ity dia ny zavatra atao, ny zavatra resahana. Dia ny W fahatelo dia ny where na ny hoe aiza na taiza na hoe o. Dia eto indray dia toerana fotsiny no resahantsika. Eo amin'ny teboka fahaefatra dia ny when na quand na oviana izay manondro fotoana mazava tsara na daty mamaritra an'ilay zavatra resahana. Dia ny W farany ny why na ny hoe pourquoi na ny hoe fa maninona. Dia eto indray isika no milaza ny antony. Dia nampiako an'io H anankiray io ilay satria tsy afa-misaraka ao dia ny how na hoe comment na hoe amin'ny fomba ahoana. Dia io zany mety manazava hoe nahoana no fitrangan'ilay izy. Raha manoratra lahatsoratra iray zany isika ny inona style amin'ilay izy dia tokony havaly an'ireo 5W plus H ireo tsika. Io zany ny famaliana an'ireo fanontaniana anankienina ireo zany dia efa ahafahana mamaritra sahady hoe article feno ny article ny C ary article mizara information mazava. Ando tapahako kely ohatran'ny saika metraka fanontaniana boketra teo nanangatana na asa hoe misy fanamariana kely ve? Oui.
Rehefa angatahany dia écran ve hono le powerpoint dia amin'izay hita tsara satria misy amin'ny telefaonina ny sasany. Tsy haiko afaka projetena. Projetena dia ataoko ngozangoza angamba zao ve? raha projetena sa double écran ny ordi any Tsy double écran ako. ay eo akaikin'ny diaporama ve le diapo atao diapo eto akaikin'le moins eto izy akaikin'ny moins eo amin'le zoom any anjo eo dia hita amin'ny ilany eto. Eto azao dia eo amin'ilay hoe diaporama ito afaka anaovana azy. tsy hitako le diapo. Io afany ambony misy hoe fichier, accueil, insertion, dessin dia misy Ato diaporama. amin'le écran, ato amin'le présentation. Oui. Eo ambony misy fichier, accueil, insertion, dessin, conception, traitement dia misy diaporama. Fichier, accueil. Sio miverina kely se. Voilà. Dia avy eo ambony insertion zao izy dia akaiky misy hoe dessin. Dia toy izy hatramin'ny diaporama. Misy hoe conception, transition, animation, diaporama, voilà. Diaporama. Misy à partir du début, eo amin'izay dia miditra midina ao ambany dia misy hoe à partir du début, voilà. Dia rehefa hiverina ary amin'ny aninatsika dia maka izay. Klikena fotsiny. Klikena fotsiny le. Okey ary. Zaho zany mahita tsara daholo. Atao retour fotsiny. Zao. A barrier suddenly appeared out of thin air. Everyone was frozen in place. They could only move slowly at 0.1 times the speed, but the Tsika teo raha tsy diso afaka manohy izany. we could only watch the evil spirit enter the afaka teleportation manohy merci. Afaka tsara. Misaotra antsika tamin'izay fanamarian'izay. Ozy teo hoe ny bazina bon article zany azo hitarafana hoe article feno ny article ny C dia ahitana andreo 5W ireo sy io H faran'io. Dia ankoatran'izay Tapaka kely ny avy any amin'ny andro. Ye, tao tsisy feo. Soloa aizy andro. Aloha tapaka izany micro any andro izany. Aloha Ye, tapaka angamba le micro. reactiveko avy aty. Avy any aminazy mihitsy ny tapahany dia bloqué avy aty. Andro ve maheno? Niactivé kely aloha micro any andro fa lasa désactivé ny micro any andro avy any.
Zay va. Za nefa tsy nikitika mihitsy taty. Mety le diapo teo dia nibolokeana angamba na ohatr'izany. Satria Hatraiza atao zany no heninareo? teo amin'ny 5 la W teo tsika ny tavela teo ny enina farany. Verina kely diapo iray zany andro. Eo amin'ilay verina kely eo aloha. Eo. Ve Dia nitoyany. Eo zao Anio. zao. efa heninareo daholo zany hatreto amin'ilay hoe base de tout bon article ty. Non. Tsika izy teo. Maheno ve iandro? Oui, maheno ohatrany mbola misy miteny nareo. Ka alefasiny avadila bekony avy aty. Ok ary. Efa voaresako teo ty hoe 5W ty raha tsisy fanontaniana nareo aloha mikasika an'io dia hifindra amin'ilay indispensable faharoa teo ary e. Afaka tonga dia tohizana. Anisan'ny indispensable amoahana an'ity hoe amaliana andreto 5W reto ny typana article ampiasaina. Dia ireto misy typana article nosinganiko hoe hitako hoe tena mety ho ilainareo sy ho ampiasainareo. Dia voalohany amin'ny type d'article ny portrait. Ny portrait dia manasongadina olona iray. Izany hoe olona iray sy ny momba azy no resahanao. Ohatra hoe misy namantsika mety hoe tia nampanazava taloha, tiana ho ampahafantarina izy na navita zavatra ngeza be izy dia tiana ho asongadina dia ny momba azy iray manontolo no resahana. Amin'izay fotoana izay dia antsoina hoe portrait ilay article. Misy typana article faharoa koa ty dia ny reportage. Ny reportage dia mitantara na miresaka activité anankiray natao na action natao. Izany hoe fotoana anankiray nanamarika no tanterina hoe misy an'izao zavatra izao nitranga. Dia misy typana article fahatelo koa ty ny interview. Ny interview dia resadresaka nanontaniana olona iray. Mety hoe sefony se izy na tompon'andraikitra ao anatin'ny fikambanana na tilitranainy izy ohatra, fa ny mahasamihafa azy amin'ny portrait dia tsy ny momba azy no asongadintsika ao fa sujet anankiray. Amin'izay fotoana izay zany dia mifantoka ao amin'ilay sujet ilay resadresaka hifanaovana aminazy. Isay manontany dia izy mamaly. Dia ny farany ny typana article fahaefatra ity dia ny brève. Ny brève dia fizarantsika vaovao fohy fa haingana. Raha te hizara vaovao maika zany se na karazana vaovao kely be dia be isam-paritra ireny ohatra. Izany hoe misy faritra maromaro dia samy manana ny vaovao misongadina avy any aminy izy dia azontsika atao brève. Dia mamaly directa fotsiny tsika an'ilay 5WH dia efa afaka tonga dia alatsaka. Izay ny mikasika ny brève. Ireo typana article ananki-efatra ireo no safidiko hoe resadresantsika bebe kokoa satria hitako mifandraika amin'ny gazetinareo ilay izy. Izay amin'ny ambangovangony ny teboka resantsika ao anatin'ilay hoe bazina journalisme. Raha fitiniko kely izy teo dia ny hoe inona ny atao hoe fanoratana gazety milaza ny marina, mora azo sy mahitsy ary indrindra mampita hafatra anankiray izay tena manan-danja. Ireo dia ampitaitsika amin'ny alalan'ireo fanontaniana 5 na 5W plus H izay hamalitsika ny hoe taiza, oviana, fanahoana,
oviana ary tamin'ny fomba ahoana. Raha misy latsaka dia efa le voazavantsika teo izy a. Dia ny tipana artikla na ny karazana artikla azontsika hanehoana azy a dia amin'ny alalan'ny portrait, reportage, interview na ny brève. Dia miverina kely amin'ilay tamimatsika amin'izay manomboka eto dia noraisinareo ilay hoe parfaire sa plume dia raisintsika ilay teboka hoe innover. Rehefa nikarokaroka kely dia hoy aho hoe ny hevitr'ilay innover angamba dia adikatsika tsotsotra hoe écrire avec originalité. Izany hoe ny olona rehetra mety mahafehy an'ilay fanoratana an-gazety izay nianatra azy mazava ho azy sy izay niofana, fa hampiavaka kokoa ny artikla ny se ny fananany se originalité. Ho an'ny olona ao anaty desk anankiray izao desk moa izany no fiantsonay an'ilay hoe groupe anankiray ahitana mpanao gazety maromaro ao anatiny dia mora fantatra kely hoe ity ho an'ny lehibean'ny fanoratana izany antonian'ny fanoratana dia mora malala hoe ity artikla ity na tsy nisoniavin'ny Hirsoa aza ohatra dia mora fantatra hoe iny Hirsoa nanoratra an'ity amin'ny alalan'le originalité na le style d'écriture an'ny Hirsoa ohatra izay. Fa fantatra na miovaova raha izany ny tipana artikla soratana dia le originalité na le style na le aingam-panahy se zany dia efa saika mametraka foana an'izay hoe plume ny se izay. Dia io innover io no raisiko hoe écrire avec originalité. Fa ahoana ary ny ananantsika an'izay hoe originalité izay dia reto misy teboka maromaro vitsivitsy zaraiko aminareo. Ny voalohany dia ny mitady na mikaroka angle original. Izany hoe manoloana tranga anankiray miseho dia anisan'ny hampiavaka ny artikla hosoratany se ny fahaizany se mikaroka ny angle mety hasarika ny mpamaky na ny mpanaraka ny se. Izany hoe raha asintsika ohatra izao dia afaka ny ohatra tsotra indrindra azontsika raisina izao dia ohatra hoe misy vera eo ambony latabatra amin'ny atsasaky ny vera misy jus ohatra. Izay ny zavatra hitany rehetra. Rehefa hanoratra ny artikla se dia manana safidy hoe hiteny fotsiny ve se hoe eo ambony latabatra dia misy jus anaty vera sa se hiresaka avy hatrany hoe tapany ihany no feno na hiresaka an'le tapany tsy misy satria maninona samy manana ny fomba hijerevany azy sy hitondrany an'le artikla zany sika ao anatin'le angle. Izay no mahakasika an'le angle dia ny teboka faharoa ny resaka titre. Ny rehetra koa dia afaka mahafehy tsara ny atao hoe titre. Fa misy koa nefa ny atao hoe titre accrocheur na le hoe titre manaitra mahasarika kokoa. Reto misy karazana titre napetrako eto azontsika atao sous forme-na question izy ohatra manontany ataontsika amin'ny endrika manontany kokoa le titre azontsika asiana point d'interrogation mihitsy ary dia misy indray koa ny titre mety hoe manome promesse milaza zavatra mampanantena kokoa ary misy indray koa ny titre mety hoe mampientanentana mampisy suspense kely dia mampitaintaina mampite hamaky avy hatrany ny ao anatiny. Ny teboka fahatelo ao anatin'ilay hoe innover dans ses écrits io dia io nosoratako io hoe humaniser le récit na l'article. Izany hoe ao anatin'ilay artikla se dia afaka mitantara saina mazava tsara na réel izany hoe
mahatonga ny mpamaky an'se ho mora mahazo sary an-tsaina ny zavatra tantaraina, na koa mampihetsi-po, na koa miendrika témoignage, izany hoe misy olona miresaka mitantara ny zavatra niainany, na koa milaza détail, izany hoe mandona na manakaiky kokoa ny fon'ny mpamaky se ao anatin'le article. Dia ankoatran'ireo efa voalazako tary ambony moa hoe ny zava-dehibe loatra ny fampiasana teny na fomba fanoratra mazava, dia ny tsotra indrindra ihany koa dia tena important be hoe satria ny zavatra ataontsika dia fampitana hafatra dia tsy voatery hitovy amin'ny hoe manoratra boky tsika rehefa manoratra gazety, fa aty amin'ny asa fanaovan-gazety izany dia zavatra tsotra na style simple et clair mora horaisin'ny olona. Dia ny farany izany ity eto ambany ity ataoko hoe ny sary sy ny mise en page, izy ity dia tena zava-dehibe. Mety hoe manoratra no anjara asan'se fa ilaina dia ilaina tokoa anefany ny fahaizan'se mifantana ny sary ampiarahana amin'ilay article izay ampiteny kokoa an'ilay article sy ny fahaizan'se mamoaka anazy ao anatin'ny pejy izay matetika moa iarahana miasa amin'ny PAOista dia tsy voatery hoe ilay PAOista foana no anana ny safidiny amin'ny famoahana an'ilay article fa afaka manazava mihitsy se hoe ilay sary iray atao eto, atao miendrika ohatran'izao ty mba ampivoaka tsara an'ilay article. Izay amin'ny ankapobeny ny mikasika ny hoe innové io. Alohan'ny hidirantsika amin'ity captivé ity dia misy point kely zaraiko ireo hoe aza adino ary mizara mampiasa fehezanteny fohy na phrase courte, tsy dia mahatafita hafatra loatra tsinona ny phrase complexe na ilay misy mpampitohy eny anelanelany ireny, ary mazotoa mampiasa teny tsotra sy mora azo ary aza adino ny verifier ny information izay zaraina. Iny koa teboka be anankiray manan-danja ao anatin'ny fanoratana gazety izay mampita hafatra. Dia hiditra amin'ity teboka manaraka ity dia ny hoe captivé tao anatin'ny thème izay nizarainareo. Ny captivé raha ny raisiko ilay teo hoe innover, écrire avec originalité, dia ilay captivé indray ity zaraiko aminareo ity dia hoe écrire comme une histoire. Dia ao anatin'izay hoe manoratra toy ny tantara izay dia nasongadiko ato anatin'ity ny storytelling izay efa be mpampiasa be amin'izao fotoana iainantsika izao. Nazanona izany ary nefa rehefa manao storytelling tsika dia tazomina foana ilay hoe tsotra, mazava ary mifanaraka amin'ny zava-misy. Ny ao anaty storytelling moa izany dia miresaka situation anankiray sy olana anankiray dia mitantara ny action natao, ny vokatra azo ary ny message. Dia manohitra antsika notohizako eto ambany eto mbola ao anatin'ilay captivé hatrany fa mitohy efa saika natsiriko tetsy aloha tetsy ihany dia ny hoe mazotoa mampiasa phrase courte, simple dia concret dia alohan'ny amaranan'se ny article an'se dia mazotoa mamaky. Ny relecture zany relecture amin'ny fiantso azy hoe vakio ilay article alohan'ny tena amaranana azy, fa tena important lavitra noho ilay hoe mamaky ao an-tsaina ilay mamaky ambavy.
rehefa mamaky ambavy se azony se avy hatrany misy mila ovaiko kely eto misy mila fafako ty misy mila ahodiko ohatr'izao satria manko raha mamaky ao an-tsainy se dia le faute d'orthographe no hitan'ny se eo amin'ny ankapobeny ay tsy ampy s ty tsy ampy an'izao ty fa rehefa mamaky à haute voix se dia hitan'izay hoe misy tsy mirindra tsara zany artiklako izany na zany phrase mampiasaiko izany. Reto misy erreur fréquente matetika hita amin'izao indrindra zany hoe ao anatin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia sy ny sisa dia saika aingana be loatra ny fivoakan'ny information dia manadinitsika recouper tsara na hoe manamarina eo iny fa mora maika koa tsika mampiasa ny internet izany hoe marina fa ilaitsika ny internet fa maika tsika ampiasa akan'iny tsy mirecouper fa tonga dia maka dia mikopier dia mandika. Ny erreur matetika tsy mahatafita ny hafatra koa dia ny fanoratana lava. Matetika rehefa manoratra isika dia mety ho alaim-panahy hoe sao tsy mazava tsara izy izany sao dia tsy azon'ny olona tsara dia lasa manoratra lava. Matetika nefa rehefa manoratra lava isika dia vao maika tsy azo ilay izy dia iny zany erreur anankiray mila ialana ihany koa. Fa ny erreur fahatelo mila ialantsika koa dia ny manafangaro ny zava-misy amin'ny hevitr'olona. Mety hoe raha manoloanana loza anankiray ohatra isika mety hoe lozam-piarakodia dia sady manafangaro an'ilay hoe nampalahelo ny zava-misy no mitatitra mifangaro ao zany ilay hoe le opinion anao mitantara sy ny tena zava-misy marina. Io opinion io mety ho ny hevitra se avy ao an-tsainy se ao hoe mampalahelo ny zavatra toy izao na koa hoe ilay témoin eo no mitantara ny opinion any manokana hoe fahitako azy tokony ovaina le mpanao hetsy fa anona dia lasa mifangaro amin'ilay zavatra misy ilay fait. Dia ity nataoko faran'ity ny hoe oublier de vérifier l'information. Aza adino fa andraikitra se amin'ny mpanoratra an-gazety ny se ny zavatra avoakan'ny se ao. Rehefa une fois zany se misigné ny article nosoratany se manomboka eo ise no tompony andraikitra. Tsy afaka hiteny intsony hoe ozy ihany nanao ozy ihany fa ianao no nanoratra azy dia ianao no tompony andraikitra tamin'ny nivoahany. Dikan'izany mila manamafy se izany hoe miverifier ary mi-contre vérifier amin'ny information anankiray mialohan'ny hamoahana azy. Izany hoe tena important be ity miverifier information ity. Dia ny amaranako azy na ny conclusion dia ity nosoratako ity hoe votre plume est un outil pour servir. Itsika ao anatin'ny scoutisme dia fantako hoe tia mizara amin'ny hafa, tia manampy ny hafa, miservir koa anisan'ny valeur ananantsika ao anatin'ny tily dia raiso ry se hoe andraikitra se rehefa manoratra ny mi-informer na milaza zavatra marina efa engagement be anankiray ataon'ny se zay fa ao anatin'ny fanoratana dia raisiko hoe anjara fanabeazana atolotra se ho an'ny hafa ny asa soratra ataon'ny se ary indrindra le fahatelo ity hoe inspirer na mitona ny hafa manainga ny hafa koa. Dia aza adino fa rehefa manoratra se dia mamela trasy mamela dian-tanana kely izay mampita ihany koa ny maha izy an'ny se ao anatin'io article io. Dia izay ny avy aty amiko fa misaotra betsaka antsika tamin'ny ity fifampizaran'ity dia raha misy fanontaniana dia vonona ny hamaly arak'izay traikefa sy fahalalana ananako mety hoe fifampizarana ihany koa
dia misokatra ny amin'izay dia izay zany aloha ny partage taty amiko tamin'ity andro an'ity. Dia misaotra betsaka anareo. Saotra betsaka ny ando. Izay manana fanontaniana nge dia mba manangan-tanana daholo dia asesitsika dia amin'izay tsy mikorotana tsika. Tsy manana fanontaniana hafa nampanazavana koa. Fa mbola maheno daholo nefa. Mbola maheno kany aloha za mbola maheno. Manisy izay makelatra mesazy aloha izay maheno dia mahita antsika maheno daholo. Tena izay makely atao mesazy ato. D'accord. Ok. Maheno tsara daholo. Finiavana metraka fanontaniana dia ndao mena fitenenana se ary. Tsy hoe tia metraka fanontaniana fa sendra voapositra lisy fa metraka ihany aza fangatana afaka mahazo efa oetremby ry anto. Oui, afaka zaraiko io. Afaka zaraiko. D'accord. Raha izay ny fanontaniana ny hamonjentsika anazy par rapport amin'ny zavatra niandrasan'ny tsirairay mavaly amin'ny ampahany ve na hoe inona ny zavatra mety tena hoe voaray ansena nandritran'izay fifampizarana ataony andro izay. Dia raha misy afaka anaky 5 ngambana mentsika fitenenana hoe inona no voaray anse tao anatin'izay dia ndao mba zaraina nge dia mba hitantsika hoe voaray daholo ihany ve na hoe misy anampiny andro anazy rehefa avy eo. Io zany dimy voalohany mba hampita hoe inona no efa voaray. Aloha finiavana aloha efa niteny dia aleo tonga dia meko fitenenana se. Fangazana natsangatanana indray? Tsy natsangatanana se fa omeko fitenenana mihitsy ka. Voatondro zany. Ay ve? Fanontaniana indray ary. Hitany ando eo amin'ilay hoe erreur fréquent dia amin'ilay alina ve zany tsy azo atao sa azo atao manoratra zao manoratra dia ohatra hoe i-vérifier orthographe dia asiana ataon'ny intelligence artificielle dia azo atao zany sa tsy azo atao? Fa maninona izay no misafidy an'ilay ampiasana intelligence artificielle? Ohatra i-vérifier-na hoe tena ilay mot mety amin'ity tiako ilazana anazy ity ohatra. Satria tsy voafehin'ny izay tsara ilay teny. Sa Angamba. inona ilay objectif an'izay hoe efa vitako ilay article-ko dia alefako ho any amin'ny andray. Raha ny tokony ho izy ao anatin'ny rafitra na ny structure anaty desika anankiray dia tokony izy ny journaliste mpanoratra. Au niveau an'ilay mpanoratra zany mipase an'ilay message izy manoratra ny article proprement dit izy. Fa rehefa avy eo tokony handalo ao amina correcteur ilay article. Izany hoe ny correcteur no afaka manitsy, tsy hoe afaka izany fa manana andraikitra manitsy ny article an'izay, mety manova an'ilay mot izy raha ilainy izany, mety mitsara an'ilay faute d'orthographe izy raha satria izay no ny asany koa en tant que correcteur, fa tokony ho anjarany asany correcteur ny manova ilay mot raha tokony ho izy. Mba hoe entina hanatsarana kokoa an'ilay article matetika na correcteur na secrétaire de rédaction no manao an'izay asa izay. Dia tsy voatery hoe andeha hisahirana be indray izany izay andeha akany amin'ny dia raha novainy indray ny sens ilay izy dia mila mamerina kely indray izay satria sao dia tsy izay ilay tiany izay lazaina. Mahavaly an'izay ve izay sa tsy? Ie, navaly fa mankasitraka.
Amin'ny ankapobeny izany ny asan'ny secrétaire de rédaction dia miasa amin'ny forme sy ny fond. Rehefa vita an'izay izany ny article anankiray dia mijery aloha izy ny forme, hoe manaraka tsara ilay structure ve ilay article, aiza ny mety hoe misy disidisy kely, fa rehefa avy eo amin'izay izy miditra ao anatin'ilay fond, hoe tafita ve ilay hafatra manaraka ny ligne éditoriale an'ilay gazety ve ilay izy, mila ovaina mihitsy ve ity titre ity, raha ilainy dia tena averiny any amin'izay ilay izy hoe ovaina mihitsy aloha ity article ity dia ampanarao an'ireto. Mahavaly an'izay ve za? Mainao ve nareo? Ay, mavaly mankasitraka mahenty. Ay, mahenty. Ia, mankasitraka. Sa mbola afaka manontany? Mbola afaka. Mbola afaka manontany ka. Eo amin'le misafidy titre, voasoratra ilay article vao afaka misafidy titre sa misafidy titre dia izay vao manoratra article dia mirendre avy amin'ilay titre foana ilay article. Sa ohatra ny ahoana ny teknika best practice? Efa hatrany aminay mpampianatra amin'ity sehatra ity aloha dia ny idéal indrindra dia ny manoratra ny article aloha dia avy eo misafidy ny titre. Izany hoe ny fond an'ilay article no mitondra an'ilay titre. Satria rehefa une fois se hoe ilay titre no apetrako mialoha dia ho sahirana se any amin'ny inspiration amin'ilay fanoratana raha toa ka tsy mifanadritra amin'io titre io ilay izy. Dia idéalement zany ny article aloha izay vao ny titre. Mora kokoa ny mametraka an'ilay titre rehefa vita ilay article. Fa kosa mba tsy ahasahirana an'izay dia efa mila faritan'izay alohan'ny hanoratra ny angle hitondrana an'ilay article. Ny angle zany hoe mila fantarina mialoha dia soratana ilay article manaraka an'ilay angle dia mivoaka mora kely ilay titre avy eo. Ok, merci. Misy manana fanontaniana hafa? Raha tsy misy manana fanontaniana hafa ary dia voafehintsika tao anatin'ny adiny iray katroka mihitsy izay fotoana rehetrarehetra izay dia omeko ny Herissoa ngamba ny famaranana anazy. Ia, mankasitraka be dia antsika rehetra aloha izany natrika ny ity fampifoanana voalohany ity dia mankasitraka ny andro ihany koa ny zaran'izay teboka maromaro vitsivitsy izay. Ny fanamarihana sy ny fanontaniana rehetra izay mbola manitikitika dia afaka alefanareo foana ao aorianan'izao fampiofanana izao satria hanatsarana ny fahaizan'ny tsirairay manoratra izany ny tena tanjona dia izay no hangalana ny hevitrareo tsiraidray hoe ny fanaraka tamin'ny zavatra tena niandrasanareo tsirairay ve ilay izy dia inona no zavatra mbola andrasana ankoatran'ireo hoe mbola mila misy hazavaina kokoa ve ilay teboka rehetrarehetra nipetraka teo sa hoe misy zavatra hafa tokony ho halalinina kokoa dia iny no halalintsika amin'ny seansa manaraka. Dia ankoatran'izay angambany misy foana ny fifampizarana ny lian'ny formation moa io efa zaraina amintsika io fa ao anaty YouTube dia afaka jerena jerena mipetraka tsara izany dia miverina mijery hoe inona zavatra tiana ho hamafisina sy ny sisa. Dia ankoatr'izay angambany efa voafehy teo daholo ny zavatra rehetrarehetra fa raha ohatra ka tena tsisy fanontaniana intsony sika izay mbola mety hoe eritreritra fanontaniana hafa dia afaka mametraka moa dia ho faranantsika angambany aloha ity réunion formation voalohany ity dia mangataka anankiray amintsika indray izany hivavaka hamarana ny fampiofanana.
Raha mbola tsisy vonona makana ara dia andeha ho faranantsika amin'ny vavaka ny fampihofanantsika androany. Hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao zahay rehefa mbola nomenao tombon'andro nahafahanay niatrika hanjoitra izao fiofanana izao. Izay rehetra entinay hanatsarana ny fampahafantarana ny asa izay nomenao anay dia akinay feno eo am-pelatananao ary ianao anie no nanome saina sy hery anay hatoto sainay an'izany rehetrarehetra izany. Ny programa rehetrarehetra izay mbola ho tanterahanay dia mbola hapetraka feno eo am-pelatananao ihany koa raha eo ka mankasitraka anao izahay amin'ny fitantananao anay tsirairay avy. Misaotra indrindra Tompo. Amen.